ao anatin'ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary Olovainjafy dia zava-dehibe ny fambolena hazo ho fanatsarana ny tontolo iainana izay efa miatraika betsaka amin'ny fiovaovan'ny ny toetry ny andro ankehitriny. Miatraika betsaka amin'ny vokatry ny famokarana ihany koa izany ka atao lahara-pahamehana eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny PLE 4 izay vatsiany ny KFW vola. Fiara-miasa ny gouvernement Allemagne sy ny gouvernement malagasy. Ny fandaharan'asa miady amin'ny fikaondraikan'ny nofotany na PLE 4 dia efa nambara fa manamora ihany koa fisitran'ny mpisitraka mpamboly hazo amin'ny fananantany ho fampiroboroboana ny famokarana sy fanamafisana ny fampaharetany fambolena hazo izay atao. Mitoeraka izany ny fizarana karatany fahobe izay natao tany amin'ny faritra Amoronmania ny 12 Desambra 2024. Fa mazava ny taratasy napetraka Andriamatoa naseho ny Andriamatoa minisitra teo fa tsy misy afaka hanao hosoka rehefa tonga eo am-pelantagnanao izany atao hoe titra tany izany. Tsy misy hirika intsony tsa misy klekotsy ny tanora hanaovana an'izany hosoka izany satria efa misy ny code isan-karazany. Misy QR code, io tsy azon'izaniza ifanozana. Ao ny numéro any imprimerie nationale, tokana ny imprimerie mamoaka an'io titre io. Efa mandray an'io titre io agnao androany, dia tadidio fa miorigna sy mitombona ny fanagnanao sy ny fitoeranao amin'izany tany izany. Karatany miisa 730 araka izany no nozaraina. Narana fampitaovana n'ireo birao ifoton'ny fananantany ho an'ny commune ao anatin'ny distrika telo dia Ambositra, Manandrina ary Ambatofinandrana. Misy ihany koa ny fanomezana fitaovam-pamokarana sy anam-pamokarana izay nentin'ny FDA ho an'ireo tantsaha anatin'ny fikambanana mpamboly hazo. Zava-dehibe tokoa izany mba hamaritoerana ny tantsaha rehetra eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ka ahafahan'izy ireo mamokatra betsaka sy arakalitao ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Fantasika fa amin'izao toetrandro iainantsika izao vokatra fiovaovan'ny toetrandro dia miamaina ny tany. Manomboka sahirantsika amin'ny resaka fambolena ka ao anatin'ny tarifina andraikitra ny PLE 4 ny fiarovana ny inversion na sahandrika hoy isika. Izany nefa dia natao amin'ny alalan'ny fambolena-kazo. Dia efa maro dia maro ny zanakazo nambolentsika teto faritra Amoronmania entina iarovana an'izany sahandrika izany. Dia ho azy ireo ihany koa nefa no safidiana mba hisarihana ny rano izay antoky ny fambolentsika indrindra fa ny fiompiana ihany koa dia tsy afaka misaraka amin'izany rano izany satria rano ny aina. Mba hampaharitra ny tetikasa iray dia hita fa tompon'andraikitra sarom-piaro satria ireo asa rehetra ny eritreretina ho atao ahafahana mampandroso ny tontolo ambanivohitra indrindra dia eo ambonin'ny tany ary izay tany izay no nangatahana sy ny araran'ny asa tamin'ny ministeran'ny fananantany mba ahafahandreo tatsara misarotiny sy ampiroborobo ary hanatsara ny fampiainana. Tsapa fa maro ankehitriny ny olana ara-piarahamonina amin'ny adi-tany eny fotony ka tombontsoa lehibe ho azy ireo ny fisitrahana karatany mba hanana ny fatokisana tsy hisy intsony amin'ny famokarana maharitra izay ataony eo amin'ny taniny. Marina moa fa ity hetsika ity dia fiara-miasan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa PLE 4 sy ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany.